hoe tandinomndoza ny nosy sakatia sy ireo nosy kely rehetra avaratry Madagasikara no araraotany zay tsy fahafantaran'ny olona ny fisiny zay code minier zay sa manahoana mety misy ifandraisany am'izay ve de mety misy ifandraisany ihany koa ve lay hoe tena ho abadona mihitsy zany ny malagasy ary mety ho lasa tsikelikely na ho lasa ambongadiny ity nosy malagasy tsika ty zay mihitsy le izy fa iny misy mandefa SMS ihany koa moa za ato hoe ty gasikara tsika ity mihitsy no efa lafo atriny ela satria vazaha angeny floe fa tsy gasy mato nanaiky nipetrahany teo ny seny de vokovola ny vazaha ozy izy zay zany ny SMS voaray hoe mety misy ifandraisany am'izay any ve hoe mahavazaha taratasy tena tsy diso le izy le foloatsika aloha tsy hoe vazaha taratasy efa tena tavazaha mihitsy izy frantsay satria naturalisé izy ao anatin'le atevitra ka tsy magaga raha manana an'izay fomba fijery zay ny olona zay ombonany otrikafo le izy hoe manambahiny ny fandarana amin'ity anio ity de ny filohan'ny antoko otrikafo Eliara be vahiny zay no vahin'ny fandarana amin'ity androany ity misy loha hevitra maromaro ho afaka resantsika ho resantsika amin'ny eto zay ihany koa no antony nampiatsona azy mba ifampizara amintsika zay zava-misy manodidididina ny tsara ho fantatra rehetra makasika ny loha hevitra ho resantsika androany loha hevitra ho resantsika androany de ilay hoe efa manomboka hita ary miseho tsikelikely miamafy ihany koa ny ataotsika hoe fivarotana ankolaka ny tanindrazana amin'izao fotoana izao de izay ny loha hevitra ho resantsika amin'ity androany ity manambahiny sika ho iateo de ny filohan'ny antoko otrikafo Elia Arabe vahiny afaka miantso isika na mandefa SMS mametraka fanontaniana aminy mahakasika ny loha hevitra izay ho resahana sy ifampizarantsika eto afaka miantso isika ary mandefa SMS ihany koa mikasika ny loha hevitra zay ifampiresahana sy ifampizarantsika eto izay efa niteneniko teo hoe manomboka mihitatra ary tsikaritra tsikelikely izay fivarotana ankolaka ny tanindrazantsika izay raha tsy ilaza afatsy ny nosy mitsio sy ny nosy sakaty zay tena mitazona ny sainy be sy ny maro tatoato ary efa nanao fanambarana ihany koa ny firaisan'ny pirenena mahakasika azy io aty am-piandohana zany de afaka manao izay antso SMS zay tsika amin'ny laharana 03212 888 37 ny amin'ity androany ity 3212 888 37 no afatsika miantso sy mandefa an'izay SMS izay miarabanao ary Andriamatoa Elia Arabe vahiny miarabanao tonga soa atao amin'ny fandarana de ona ny fandehany araky ny efa nteneniko teo miarabanareo eto amin'ny Kolo FM deveriko hoe mbola tsy tara ihany koa ngamba amin'ny firariana ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024 ty miaraba ihany koa ny malagasy mpiray tanindrazana na ny eto Madagasikara na ny any ivelany miraro soa sy ny tsara ho antsika rehetra amin'ny taona 2024 ty na de somary manahitsahirana ary ny zavatra iainantsika hitambarany io firenena hitambarany io satria de izay fahasahiranana zay tokoa moa zany no tena mampitaraina ny olona amin'izao fotoana zao afa fantaniko mialohany hidirantsika amin'ilay taontsika hoe loha hevitra teo le resaka fivarotana tanindrazana ankolaka izay efa mahazo vahana amin'izao fotoana zao mandeha ny feo fa lasa ohatrany hoe aiza ho aiza ny tena position anareo otrikafa ianao indrindrandrindra moa zany makasika n'ilay tetikasa ianao avy amin'iny atsimo iny ihany koa any amin'ny resaka ataontsika hoe base toliary fitradrana trafasy mainty isan'ny ataontsika hoe ny tany ny sain'ny mpanara-baovao teto amin'ny firenena ny mahakasika ny raharaha base toliary za moa zany tsy resaka ny hoe ny any atsimo ihany fa rehefa miresaka nyreny are-pireneny reny zany hoe ny malagasy rehetrarehetra na ny eto anatiny Madagasikara na ny any ivelany samy tompony avokoa fatatsika tokoa moa zany raha miresaka an'io orinasa base toliary io fa izao mpitondra fanjakana zao ihany zany tamin'ny taona 9 sy 20 sy 2 arivo no
no nampiantona anio tetikasy io taty amin'ny fifaranany taona 420 moa zany idirana amin'ny 520 dia nosokafana indray na ny hoe nomena lalana isokatra indray moa zany lay orinasa zay mampametram-panontaniana moa zany hoe naninona izy tamin'izany no naantona de avy eo nosokafana indray fa ao anatin'le adihevitra koa moa zany de misy an'izay hoe nosokafana le izy satria ny filohan'ny republika mihitsy Andry Rajoelina no nitarika an'le hoe négociation ka raha zay ny azo ilazana azy ary hoe azahoantsika tombony bebe kokoa io mihoatra ny teo aloha zany de izay no nanokafana azy le tombony bebe kokoa aloha zany hatreto raha itsika malagasy tena tompon'ny tanindrazana dia tsy misy mahafantatra hoe inona moa zay négociation resahany Andry Rajoelina tokony izy zany mangarary satria arem-pirenena io marina fa izy no mitondra io fa arem-pirenena io ary le adihevitra nge de tena mbola mipetraka amin'ny hoe tena Andry Rajoelina ve ny tena tokony hitarika an'izay le négociation zay raha tsy maintsy natao le izy satria misy ministre ny Renakibon'ny tany ao misy teknisianina malagasy be de be eo everina hoe afaka manao an'izay fa izay zany mbola adihevitra hafa fa ny any tena fanontaniako zany de hoe tena hitondra tombotsoa atsika tokoa ve le izy izay zany le izy ho anay moa zany za malagasy mamalagasy aloha mampitarika nodrokafo zay vao hoe mahazanaky ny faritra atsimo andrefana zany indrindra hoe zanaky ny commune Kilmalinika zay commune misy an'ilay tetikasa aloha de ny de tsy miova ny hevitra hoe za no mivahiny eto fa misolo tena ny antokotrikafo eo ihany koa ny mahalolefitry ny fikambanana Masokoro Sampanantananarivo de tsy mbola miova ny hevitra amin'ny fanoherana an'io tsy marina zany le hoe nahazo vola ao anatiny nangingina zany moa amina vanim-potoana sahala am'izao fomba fiady hoentina toko hoe andotona nga raha zay ny azo ilazana azy satria misy tokoa moa in'lay article temps gazety en ligne moa zany en ligne namanareo iny ny Gir journal de l'Île Rouge namoaka an'iny hoe niotrikafo mihitsy moa zany ny tononony tsy hoe ny tenako manokana fa eo zay mampitarika niotrikafo de ny hoe mody manohatra an'ilay tetikasa fa aty ambadika manao fifampirarahana arabola de ohatrany farina ihany moa zany maty no fomba fijerin'ny olona mpanao politika zany ange tsy diso hoe ao anatin'le izy ary tsy ny mpanao politika ihany tafiditra amin'izany na société civile na ny olo-pirenena tsotra satria za tsy miteny hoe izy rehetrarehetra misy société civile koa nge manohana mafy an'io hoe misy olo-pirenena tsotra mpitenenina satria ao anatina fahantrana tanteraka zany de resahana fa hoe mila asa mila vola de tambatambazana vola kely de manao an'le raharaha fa eto zany miverina amin'le zavatra nyresahany Gir de oza hoe ny mpiray-tanirazana amintsika kosa everiko hoe mananjo hoe alala ny tena vaovao misy marina zay le izy raha manana porofiny Gir za mampitarika niotrikafo vonina ifanatrika amin'izany vonina na adihevitra zala am'izao raha vao maika mety mba tsy afenipenina any le izy hoe tamina fotoana manahoana vola ohatrinina iza tamin'ny niotrikafo ny tena mpitarika niotrikafo ve sa hafa sanatria no lazaina hoe nandray an'izany vola zany fa ny fahafantarako azy ao anatin'le izy zany rehefa manao an'ilay analizy izahay de tsotra be misy tompona ndraiky mpanjakana misy tompona orinasa na eto Madagasikara ny any ivelany mahatsiary vao kitikitika zany amin'ny tombotsoany amin'ny fanoheranay ny olay tetikasy io ary ijoroanay hatramin'ny farany zay na de efa nomena alalana isokatra ary ilay orinasa de ijoroanay hatramin'ny farany ny fanoherana an'io tetikasy io ninonninona resahan'ndrareo zany eo ambadik'izay fa eto zany de mba mametraka hoe oza hoe za mieritreritra aloha hoe nareo mpanao gazety professionnel amin'ny asanareo everiko hoe ny vaovao mivoaka raha tsy marina le izy veriko hoe misy lalàna ihany koa nge tandrifan'ny famoahana vaovao tsy marina ka oza hoe aleotsika mba mitandratandrana ihany amin'ny zavatra resahana fa lasa manahirana le izy raha ifandoto fotsiny amina zavatra tsy mitombonytsika fa rehefa mamoaka vaovao ianao de assume hatramin'ny farany de tena avoay le izy zao ary le zavatra nisy fa zay koa vonina hamaly fa
izay zany anankiray de zay ny no fahitanay azy hoe misy tombontsoa voakitikitika ao manahirana le fijoroanay am'ilay fanoakanana n'lay fitrandrahana ny base toliara de zay ny anodikotonany sasany resaka fa eto any mba everiko hoe tsara ny mampafantatra ny voaka malagasy aloha fa hoe ny anankiray tokony mba hipetraka zay hoe inona le négociation nresahany any rajoelona makasika zay le izy mba hanovana dy hevitra akoatran'lay satria are-pirenena io akoatran'ilay cahier de charge zany zay tsy hita moa mandraky ty ny androany fa de hoe tsy maintsy sokafana fotsiny le izy de tsy maintsy mandeha ny asa fa eto mba misy zavatra mpahafantarana ny vahoaka malagasy aloha zany hoe isika ve mahafantatra satria zao mpitondra fanjakana zao tsy miresaka an'izany ary tsy mamoaka an'izany mihitsy misy ane fifanarahana raketra nataon'ny Madagasikara sy ny nosy Maurice le fifanarahana raketra io zany de mametraka hoe raha misy orinasa anankiray maorisiana miasa eto amintsika dia afaka ny maorisiana izy ny mandoa ny hetrany sahala am'izay koa zany eto amintsika na vahiny io na teratany raha misy orinasa anankiray miasa any de afaka mandoa etreto izy afaka mandoa hetra any Maurice izy am'izao fotoana zao nefa de fantatra fa efa enregistré eo amin'ny nosy Maurice ny orinasa base toliara de mipetraka ny fanontaniana hoe any zany izy no andova afaka ataony tsara ny mandoa hetra any fa tsy voatery eto amintsika izy ny mandoa hetra zany hoe anisan'ny mahatonga anareo isakana sa misy lafiny hafa ihany koa isany zany satria manino areniny malagasy an'io hoe fa maninona moa zany no enregistré eo amin'ny nosy Maurice izy inona ny antony mba apetraka zany zay fanontaniana zay hovaliany ny mpitondra fanjakana sy hovaliany ny orinasa base toliara zany maninona ny enregistré eo amin'ny nosy Maurice io zany de ietony ihany no ametrahako fanontaniana ihany koa amin'ilay mpitondra fanjakana sy orinasa base toliara sifra inona ary ty tany isainy andro rajoelona isaky ny mandeha isaky ny mandeha tao anatin'le conseil de ministre natao mipopoka be iny hoe zao milliard de dollars io isy asa sala am'izao io miteraka ao anatin'io nefa le orinasa afaka tsy mandoa etreto akory zany ao anatin'izay mila valiny zay mba ho fantatry ny malagasy fa tsy afenimpeninareo le izy fa ny malagasy moa zany dia za tsy miteny hoe izy rehetra sasatsasany raha miresaka ny orinasa base toliara de voatapitapina am'le tsisy ny asa voatapitapina amina vola kely sy ny ohatran'izany zany de lasa miova lay fomba fijery nefa za tsy mino koa hoe tena resy lahatra tanteraka reny olonireny fa mety noho ny fahasahiranana mety nohoatr'izay no andraisana n'ilay vola nefa ozy hoe izay koa nefa le paika maloto n'ilay mpitondra fanjakana manararoatra n'ilay malagasy ao anatin'ny fahantrana nampahantrainy n'ilay firenena satria nampahantraina ilay malagasy de rehefa aveo mora no milalao azy rehefa mahantra izy ny faharoa akoatran'izay le fifanarahana raketra tamin'ny Madagasikara sy ny nosy Maurice azo adino ane in'ilay code minier ny lanina farany iny ange kazava adozy zay no mahatonga an'izao olana rehetrarehetra io ina no mazava adozana iny misy an'ilay hoe DUP na déclaration d'utilité publique ny dikan'izay zany lanina le code minier de tsotra be raha misy mpampiasa vola na teratany na vahiny zany tonga eto amintsika de milaza fa ilainy ny tantsika miala angentsika fa ny dikan'le DUP tsy voatery anao consultation publique izy ary le consultation publique mihitsy no ny elana zany tao anatin'le raharaha le consultation publique moa zany de hoe mba hanotaninan'le mponina tena tokon'le tany eo manahoana ny hevitrareo fa tsy misy an'izay tsony manomboka am'izao nandanina ninylay code minier farany to iny zay no isan'ny mahazava-dozana iny le mpitondra fanjakana fangany mpitondra fanjakana manazava an'izany le orinasa koa moa tsy hiteny anao an'izany mihitsy ny mpitondra fanjakana justement tsika miteny an'izany fa ny zava-misy matsy zao namoaka fanambarana ny firaisamon'ny pirenena araka ny teneniko teo satria ny fotoana mandeha ihany koa ny zavatra tiatsika ho resahana sy ampahafantarina maromaro ihany fanambarana nataon'zareo de tsotra hoe tandinomindoza ny nosy sakatia sy ireo nosy kely rehetra ao varatry Madagasikara raha tsy diso ao anatin'izay fanambarana zay misy ihany koa n'ilay niteneninao teo hoe takotakonana amina hoe projet d'utilité publique ilay zavatra takotakonana am'izay zany de tsy misy an'ilay fakanany hevitry ny vahoaka akory le izy tsy misy akory ny fiarana na fanazavana amina vahoaka makasika an'le izy antsoaviny nataon'ireo firaisamon'ny pireneny reo makasika an'ireo ataontsika hoe nosy samihafa reo mety misy fandraisany am'izay hoe ay mpitondra ve zany raha mifahitako azy raha mifahitanao azy ihany koa manahoana am'ilay hoe noararaotany zay tsy fahafantaran'ny olona ny fisiny zay code minier zay sa manahoana mety misy ifandraisany am'izay ve de mety misy ifandraisany ihany koa ve lay hoe
tena ho abadona mihitsy zany ny malagasy ary mety ho lasa tsikelikely na ho lasa ambongadiny ity nosy malagasy tsika ty zay mihitsy le izy fa hofaranako zany le teo de tonga de makany am'izay le déclaration d'utilité publique de azadino satria diso be le olona mieritreritra zany fa hoe ny raharaha base toliara de aferany any atsimo averiko ihany ary pirenetsika io atsika malagasy rehetrarehetra concerné amin'io isika rehetrarehetra de ny ministre ny arenakibon'ny tany nefa de azadino fa miteny hoe mbola misy eo amin'ny 20 mahery eo zany site minier homena alalana atoato zany dikan'izay every fa zany 20 mahery zany ange ho ampiarina le déclaration d'utilité publique manomboka any avaratra ange ka hatrany atsimo ho voakasika zay de izay ve isika rehetrarehetra zany voataitra ao anatin'le izy ka oza hoe andao elantsika le toetraina ratsy hoe manao avandra latsy marary io fa Madagasikara antsika rehetrarehetra de ndao hitambarana le izy feziko zany de hoe zay no isany ho afa tsy hoe izay ihany ny anoerana aniolay fa tsy ino moa de tena olana hafa mihitsy resaka tontolo iaina efa iainantsika zao ny fiovaovana amin'io resaka tontolo iainana io mifaritra atsimo mifaritra maina ao anatin'izay de terenao fotsiny noho n'le fitiavam-bola le mpitondra fanjakana ange tsy miresaka afa tsy vola ao anatin'le izy ampidi-bola zao io azahoantsika risy torona zao io isy fiantraikany amin'ny mponina akory nefa ozy aho hoe raha ohatra moa tsy salama ny mponina aminao ny vahoaka ao aminao ahoana no afahanao miatrika fampandrosoana amina vahoaka tsy salama ao anatin'izay satria le fiovaovan'ny tontolo iaina nefa tena zava-doza be ny fiainana azy isika moa milaza manana politika amin'izy io fa tsy hita mazava itsika fatra-panatrika an'iren'le COP tsy haiko COP firy zao le natrehana farany teo tany a Dubai raha tsy diso fa tsy hita akory zay tombony atsika amin'le izy ny zava-doza reo anatin'le izy de reo firenena matanjaka reo nge no tena mpanimba ny tontolo iaina ny eto ambonin'ny tany ny vola takitsika ohatrindra nefa nomeny atsika ariary ao anatin'le izy de manaiky tsika satria kombosika faly hitsangatsangana ny sasany amonjy an'le COP délégationna maro mihitsy mireare zany ny ministera ny tontolo iainana sy ny karazany fa hoe nahazo vola sala am'izao tsika nefa le fanimbana ny tontolo iainana nge azadino e fa mandray anjara ngeza be amin'io re firenena matanjaka reo ao anatin'izay mbola ho resaka hafa moa ngamba amin'ny fotoana mapety azy hoe io zao Donald Trump ary zany nanova politika hafa ao anatin'nahoana zany tsika ao anatin'izay fa niverenako le makasika an'ilay nosy sakaty nosy mitsio be deabe moa zany fa ireo no voaresaka ao anatin'le izy de oza hoe izay ane no natonga anay zany tato amin'ny otrika hafa nanohatra nampanao tsi anin'ilay constitution tamin'ny 14 iny satria maninona andininy voalohany eo de afaka atao ny manao bailina fiteotika mandritra ny 9 taona ny dikany bailina fiteotika 9 taona nge inona ny mahasamy hafa an'izany amin'ny famarotana ny tanindrazany tsy misy mahasamy hafa an'izany 9 taona zany nge siècle ray zany fa tsy manodikodina resaka eo tsika ka tsy gaga zany tsika androany raha ohatra hoe kasainao amidy ny nosy sakaty ny nosy mitsio ny ankao be deabe le izy ny manahirana nefa ao anatin'izay de oza hoe raha jerenao zany lay mpitondra fanjakana mifandimby mifandimby mihitsy io le mpitondra fanjakana ny fandimby de tsy manao fa tsy ny mamaritra ny tia Madagasikara ty mandra-pahoviana ary zany no afahantsika malagasy zany miaritra an'izany satria le izy raha nyresahany ny otrikafo ohatra tamin'ny fotoan'andro ny resaka nosy malagasy nany hoe nilzepary izy ny hafa hoe ny eto ara tsy vitako atao inony zany zavatra tsisy nininindreokarazany fampatsahivana fa tena iny tena anisan'ny fidianan'ny olona ny andro rajoelona ihany koa tamin'izany fotoana satria izy tena nafana fo hoe iadina ihany koa reo avelo de izao tsika irety nosy rehetrarehetra nosy kely mididina ny Madagasikara zay anatin'ny faridranomasitsika tapany avaratra moa fa iran'ny Madagasikara feno an'io zany amin'ny faridranomasitsika feno nosy kely be deabe sala amin'io misy mponina fa tsy hoe tsy misy nefa de sahany lay mpitondra fanjakana no amaritra azy de tena oza hoe vahoaka malagasy so mandra-poviana zany no heretatsika an'izany savy atsika iandro hoe ty Madagasikara tany be ty mihitsy no amidiny lay mpitondra fanjakana izay tsika votaitra hoaizary zany tsika rehetrarehetra ao anatin'izay ka oza hoe tena mba mamperitreritra ny zava-misy zavatra salatony fa mifanontaniana zany iny misy mandefa SMS ihany koa moa za ato hoe salamakolo de ao nafandehany ty Gasikara tsika ity mihitsy no efa lafo atriny ela satria vazaha ange ny floe fa tsy gasy mato nanaiky nipetrahany teo ny seny de vokovola ny vazaha ozy izy zay zany ny SMS voaray hoe
mety misy ifandraisany am'izay any hoe mahavazaha taratasy tena tsy diso le izy le foloatsika aloha tsy hoe vazaha taratasy fa tena tavazaha mihitsy izy frantsay satria naturalisé izy ao anatin'le atevitra ka tsy magaga raha manana an'izay fomba fijery zay ny olona zay ombonany otrikafo le izy hoe tsy hoe veriny ho tanin-drazany zany Madagasikara dia amidiny am'izay tiany varotana azy sy ny karazany dia tsika zany manao ahoana isika le tena tompon'ilay Madagasikara zany manao ahoana ho aizitsika ao anatin'izay ary eto verina kely hoe ny otrikafo tamin'ny faraparan'ny volana novambra teo nahazo fanasana zany tamin'ny namana maorisiana moa zany nanatrika feona natao Maorisy firenena maromaro moa ny voazo atao fa niombonany dia hoe ireo ilay firenena rehetrarehetra ireo zany dia manana an'ilay fomba fijery ary resy lahatra am'lezaka hoe anti impérialiste anti capitaliste sy ny karazany zay adikany sasany hoe tsy fitiavana vahiny voza hoe mino aho fa Donald Trump io am'izao fotoana zao mitondra ny politika an'io tsy resaka tsy fitiavana vahiny io fa fiarovan'ny fiandrianam-pireneny fiarovan'ny tanindrazany fiarovan'ny Amerikana izay koa tsy maintsy ataotsika zay zany no niombonana tamin'ireo namana atao amin'ny nosy Maorisy ireo ary tsy ny Maorisiana ihany fa be dia be mialatiny manapaka anao misy antso tafita miaraba tompoko mialatiny afaka dia nisy zany tao le hoe atao hoe fikambanana hoe mouvement des peuples de l'océan Indien zany niditra ho mpikambana ao anatin'izay zany ny otrikafo isan'ny 10 zany zay natao tao amin'ny nosy Maorisy inona ny resahako an'izay dia tsotra be na ireo lay nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina sy ny namanatsy amin'ny Afrika Australe ary dia mahatsapa fa misy ady iraisantsika malagasy amin'ny zareo zany misy zavatra tokony fanohanana tafiditra amin'izany ny resaka hoe nosy malagasy na Nil Separs io le accaparement des terres io tena iombonany zareo zany amintsika io ary misy fanomezan-tanana tokony atao i bassin océan Indien sy canal de Mozambique io misy ady iraisanao sahala amin'izany koa ny resaka sakafo sahala amin'izany ny faharidranomasina dia ny azy zany no sady nahafaly no mampalahelo dia hoe faly aloha fa tafiditra ao anatin'ilay organisation zay ny otrikafo afahana manohy an'ilay tolona fa ny mampalahelo dia ny hoe ny vahiny ary zany mahatsapa hoe tandindonindozange itsika malagasy tandindozange ny ranomasimbe indianina ao anatin'le izy ireo le olana rehetrarehetra ny resahako reo nefa ilay mpitondra atsika za aloha tsy teny hoe mandrimandry manana retina fa ny azy dia tena hoe ny hamaritra n'ilay firenentsika namono an'ilay firenentsika mihitsy no mission tena mialatsiny fa aloha le izy tonga dia sorontsika sahala amin'izay mihitsy satria izay conditionnalité rehetrarehetra petraky ny vahiny dia ikena avokoa iny rehefa azahoam-bola zany ao anatin'izay dia tsy misy ihany koa mangarara ao anatin'izay tsisy fampafantarana mazava ao anatin'izany rehetrarehetra zay le olana fa ny azy zany ny tena tiako evena mba mitodika amin'ny vahoaka malagasy dia ny hoe ireo lay namantsika aty amin'ny ranomasimbe indianina ireto ilay namantsika atao amin'ny Afrika Australe nisy apahany koa avy any Europa nanatrika atao zany tena mahita hoe tena les positions géostratégique ny Madagasikara zany tena enjana be ary tsy maintsy fanomezan-tanana le izy fa isika tompony ray nohatra ny mandrimandry manana retiny zany ao anatin'le raraka ny zavatra nyresahany otrika firitaona lasa miverina lay problème io ka eto zany raha miresaka nyty hoe nosy sakaty sy ny hoe mitsio sy ny karazany tamin'ny voalondohan'ny taona 2024 zay namitahiraka tany ambanja sy nosy be Elville zany ny olanao dia misy ilay fikasana ilay orinasa atao hoe Arena Resource hitrandraka mieritreritra hitrandraka terarara manomboka eo ambanja zany dia voakasika hatramin'iny nosy Belleville iny zany ao anatin'izay dia manohatra ny ponina manohatra fanjakana mandrisika ihany ny rosona amin'ilay raharaha ny firenena vaventy sahala amin'ny sinoa ary efa tsy ny sinoa ihany fa ny any Amerikana ny indrotran'izay zany efa mampiena n'le fitrandrahana terarara ny aminy zany satria ny impact an'le izy amin'ny lafin'ny tontolo iainana amin'ny lafin'ny tsy fahasalamana tena enjana be isika nefa ny faritra varatra iny mboza hoe manany lanjana ange zany ambany zany amin'ny kakao amin'ny lavany ny tapany avaratra ray manontolo iny nosy Belleville amin'ny resaka fizahantany sy ny karazany nefa dia hosombaina amina tombotsoan'olombitsy zany le izy dia averiko ihany ho aizy ireo lay ampiray-tanindrazan'ireo izay zany mialatsiny mety olo minoatra ilay fanazavana fa izay zany mahatonga ny mametraka hoe ty olany ity dia olan'ny Madagasikara ray manontolo mihitsy fa tsy ny olan'ny any avaratra ihany na ny any atsimo ihany fa le mpitondra fanjakana atsika zany tsy mieritreritra zavatra akoatran'izany any
kasany ahoana moragnano everanao hoe nosy sakaty zany misy ponina de sahanao no andeha amaritra azy zany ao anatin'izay de manahoana ilay voaka malagasy de eto ihany koa zany tena mba mitodika amin'ny namana mpanao politika fa maninona moa zany ny fiarahamonimpirenena na ny hoe société civile ihany no miresaka ny tony fa anao inona le antoko politika be deaibe to tanàna zany mialatsiny am'lay fomba fijery raha tena hoe samy sarotiny raha tena samy tiantoy Madagasikara ity tokoa tsika tsy niady la politika ihany no tokony resahana fa tony zavatra tena tokony iraina mihitsy hoe satria hitanao misy raha le fanambarana ny voaka araky ny resantsika teo tsara ho andaso aloha resahako kely am'izay mazava tsara raha ny firesaky ny firaisamonimpirenena zany a de amin'ny nosy sakaty io a misy an'ilay aty alafady aombilobe zay mirefy 12 hektara misy ihany koa ny aty alaonko a aondrano matavy a manodidina ny 10 hektara faritra fanjonona ny enti-paharazana manodidina ny nosy sakaty io zany a 10 hektara misy faritra fambolekazo ihany koa sakaty a izay 10 hektara ny totaliny a de misy torapasika manodidina ny nosy sakaty io ihany koa de aveo a misy an'ilay hoe nosy raty a izay nosy fandevenana moa zany no sady ataontsika hoe rakitra oroko mainty na corée noir reny zany zavatra important ary zavatra mifandray amin'ny fiainan'ny mponina sy ny kolotsaina mahamalagasy avokoa ireo rehetra ireo zany raha ohatra ka irosoana ny fanaovana tetikasako avana tahaka an'izao amin'ny nosy sakaty io a ho foana ary mety horingana avokoa reo zay zany ny ahia ny firaisamonimpirenena mipetraka manoloana nylay ataontsika hoe fisinny io tetikasany avaratry ny nosy io akoatra zay de misy miteny ty zany a mantany ny fanontanian'ny olona zany de ny hoe aiza ho aiza zany a ny mahamalagasy atsika eo anatrehany zany rehetrarehetra zany hopotehana tanteraka ve a ny mahamalagasy ny malagasy a sy ny fomba malagasy aminao mipetraka ny fanontaniana akoatran'izany zavatra rehetrarehetra teneninao zany le izy moa zany tsy ahia araky ny ilazanao azy na hoe arak'ilay fanambarana hoe zay ny ahiahan'le fiarahamonimpirenena fa zavatra tena tsy maintsy hiatra zany zay rehefa mandeha lay famarotany ao anatin'le izy ka raha le mpitondra fanjakana moa zany za de mialatsiny afa ataoko hoe ny fandimby mihitsy fa ireto moa zany no resahantsika manokana am'izao fotoana zao de hoe zay zany le politika n'lay mpitondra fanjakana tsy manao afa-tsy ny amaritra kolotsaitsika zany tsisy amakiny lohany zany reo arena rehetrarehetra ananatsika ireo zay azo avadika vola mpandrosoana n'ilay firenena tsy olan'zareo zany satria le nosy ange tena paradisa latsaka fefany tena tsara afaka exploitena tsara mpandrosoana n'lay Madagasikara sy ny vahoaka ato aminy tsy lanitsika ary fa nindrzareo de alohany mamaritra azy ka ny averiko hoe mipetraka amintsika rehetrarehetra ny fanontaniana misy fomba lizy nge rehefa jerenao hoe le mpitondra fanjakana zany atsika efa mamono ny vahoaka malagasy mihitsy ankolaka tena mamono ankolaka ka eto ao zany mba manontany hoe raha samy hofaty any hofaty andohalika ve sa aloha mba mitsangana zany miaro an'lay tanindrazana za aloha izy hoe zay kosa tsy maniry no hofaty mandohalika zany fa miezaka no mijoro miaro an'lay tanindrazana fa etsona ny rehetrarehetra zay etsona ny rehetrarehetra zay satria tanindrazana iombonany ity zany ane no mahatonga ny ady hevitra eto amin'ny firenena hoe efa tena tafahoatra zao zavatra misy zao satria minoa ianao ndesahantsika androany nosy sakaty nosy ankaosiny fefa be deaibe nge ny lafo any efa be deaibe ny lafo any ka zay no tsy maintsy toizatsika zay aveo fa anaraka faingo vetivety aloha fa mandeha ihany de mandeha ny fotoana efa miresantsika teo moa zany lay hoe ny danger na ny ataontsika hoe ny loza mety hiatra amin'ny vahoaka malagasy a amin'ny ataontsika hoe famarotana ankolaka famarotana ny tanindrazana miseho etseroa amin'izao fotoana zao a fa ny loza mitatao ihany koa rehefa narenesana fitarainana maro a ararotina ny fisian'ny vahinitsika eto androany a ametrahantsika fanontaniana ny fahitany sy ny fomba fijeriny a manamafy ny fomba fijerin'ireo tantsaha sy mpamokatra ary reo enjeniera rehetrarehetra malagasy makasiky ny ty ataontsika hoe vary hybride na ry hybride ka say ny mpitondra fanjakana afarana sy ho apetraka eto Madagasikara iny moa le hoe tsy maintsy atao zay anatratrarana ny fahaleovatena ara-tsakafo amokatra vary betsaky sika amina velaran-tany midadasika reny zany aloha hatreto a raha ny
étude sy ny fanehokevitra nataony teknisiana de rehefa tena iroso am'zany sika mety mbola afaka rona telo taonano any tsika vo ahazon'zay vokatrzay ny mpitondra nefa tsy zany ny fomba fijeriny fa alefo io de tonga titiny oeto ary io resaka hybride io zahana ampidirina amboletra eto amitsika manahoana ny ataontsika hoe habeany nany hoe hadiriny loza mety hita tao any tantsaha malagasy raha mifahitanao azy am'zay lafin-javatra zay za raha miresaka an'le hoe hybride anao lizy aloha de tena tsorotsika hoe zavadoza lizy le hybride resahako le kasainy le mpitondra fanjakana fa ny Chine ho ampidirina eto zay zany le resahana hoe zavadoza satria ny firenena matanjaka nge zao efa manomboka miverina am'le atao hoe bio ty le hybride inge OGM ty rehefa tena jerena fa ny mpitondra fanjakana atsika tsy anazava an'izany mihitsy fa ny azy ny vola miditra posiny ihany ny fatany zay le hoe mangarary tsisy mangarary ny faharoa de ny hoe ho ampidirinao eto le izy dikan'izany ange na ny zezika na ny masomboly na ninona zany ve de ho afarany any asilina avokoa zany ao anaty am'izay zay zavatra zany hoe commerce ho an'ny sinoa zany le izy amelona ny sinoa eto fotsiny indray tsika de manahoana indray ny fetraika an'izay amin'ny lafin'ny fahasalamana manahoana ny fetraika amin'izay amin'ny fahampitehany tsika any ange no adevitra am'lizy tsy maintsy mahasarotiny fa zany hoe fahavitatsena ara-tsakafo zany tsy resaka fotsiny zany fa tena mila atao tokoa zany ary efa be deabe ny sosikevitra naroso tam'zany lafiny zany de eto zany de mametraka hoe ny mahagaga nge de maninona le mpitondra fanjakana no mandeha mitsambikiny etsy roa eran'izao tontolo zao Chine, Vietnam sy ny Pakistan sy ninona zany amahany olana arabary eto Madagasikara ty za aloha tsy fantatro hoe ho atao inona ny toera-pikaroana ohatran'ny fao FIFA fa zay de resy lahatra hoe ireny no tokony ampiana le izy ohatran'ny resaka kakao fotsiny ary tokony menasehatra amin'ny lafiny rehetra mihitsy vary no resahantsika eto fa hoe tena fikaroana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zany de le izy de tena hitako hoe fanambanina nylay pikaroko sy lay manam-pahaizana malagasy mihitsy le izy voky vitany fao FIFA nge zany zavatra resahantsika zany fa maninondreo zany no tsy ampiana zany fampaleovatena ny Madagasikara ara-tsakafo zany tsy hirahiry zany fa apio reo efa vitan'ireo teknisianina malagasy reo zany ary tsy ely zany ny olana am'le filokoa moa zany ko na le resabara range tsy fatany akory fa izy zany mieritreritra hoe rotony vo vokatra de aiza moko zay le mpitondra de lasa sahirantsika ko ozy hoe zavadozy io fa le izy averiko hoe raha mieritreritritsika apaleotena ny Madagasikara amin'ny lafiny ara-tsakafo apio ny fao FIFA fa vitany fao FIFA zay akoatran'izay ny piraitan-drazana ataovy ny fomba rehetrarehetra ahafahana mizara an'io tany io zany mba ahafahany malagasy mamboly de omeo misy antsy tafiditra eny tompoko mialatsiny zahay ato district am'Betroka zany commune urbaine efa matetika miteny amin'le deona fandehany manana an'le barage ambary zany zay de manana an'le barage apaikrano de manana ny barage aketo sy mba nery barazina ihany vereny alananana fotsiny ny rano ary tena sahirana za iaby satria tsy manetsa za zao mpamboly ary tena fa lany fotoana mihitsy amikarakarany tany sy ny namany nefa de tena mitondra fijaliana satria tsy za rery zany no iaran'izay volo karoty volo tongolo aondrana volo vary tena tsisy fa mena ny tany ato tsisy azo atao fa miantso amin'ny filoham-pirenena zay mba ataovy inasan'ny présidentielle le barazina ambary fa tena mila vonjy raha mivaky itsy fa veriny raha many aminay azafady fa zahay tena vonina niaka ny rano any zay fokon'olona fa ampiana satria mila soma zahay ao tena mijaly zahay akasitrahana ianao taretra commune Nanora commune urbaine Betroka mivelona amin'io ambary ro daholy sotra betsaka tompoko mba pita-pitaina ny afatry zay sotra tompoko afaka manohy am'izay tsika zany anatin'ny olana mifandraiky am'le tenentsika teo olana iainana daholo zany eo anatin'le izy ka zay ny any no resahako hoe zavadozy io efa averiko hoe apio ny ivitoera-pikaroana sahala amin'ny fao FIFA dia ataovy ny fomba rehetrarehetra ahafahany vahoaka malagasy zany misitraka an'io tany io de mampidira fitaovany rehefa tsy maintsy trosa ihany de mampidira fitaovam-pambolena zany ao anatin'le izy sahala amin'ny tracteur sy ny karazany zay ny mahatsiaro kely an'le adevitra makasika an'le téléphérique ako hoe 150
153 millions d'euros ny volatrosa tamin'io izy io miantony io ny angovo ampandehanana azy ary manahirana fa tamin'izany zay de tena hoe maninona moa io tsy avadika tracteur mba raha tena hoe ao am-ponareo tokoa zany le hoe ampaleotena raha-tsakafo any Madagasikara satria io nge rehefa nataonay ny calcul io 153 millions d'euros io raha raisitsika hoe 300 millions de francs tracteur ray mahazo 12500 tracteur nge raha zarainao zany amin'ny 1695 commune mahazo eo amin'ny fito na valo avy tracteur zany ne ny sosikevitra narosonay fa maninona zany natao akoatrany hoe tsy ampidirina vatany be eto le tracteur fa eto izy vao ataony montage sy ny karazany mba misy usine na montage mitsangana eo afahantsika mamorona asa sy ny karazany zany ange ny ady hevitra naroso tamin'ny fotoanandrony fa le mpitondra fanjakana sy ny pombazy moa zany de izy ako nareo tsy zatra fandrosoana nareo mbola tsy nahitan'izany téléphérique zany fa ny malagasy mila an'izany zay enjato ara friana bus manahirana le bus classe reny ary zao sahirana maika fa téléphérique dio izy io miantona na ny angovo ampandehany anazy ary jerety ataony ny délestage manao ny ataony ahoana no zany le adihevitra eto amin'le firenetsika ka raha miverina amin'le resaka vary le hybride ozy hoe zava-dozy io fa omeo sehatra ny malagasy ahafahany mikaraga ary tsikaroana nge zany fa vokatra efa misy ampitomboy ny teknisianina malagasy ho fany izy de aleotsika miroso amin'izay fa tsy resaka vary ihany fa tsika koa raha mieritreritra ny androso raha tena mieritreritra ny androso tsika zava-dehibe io fa aleovatena raha-tsakafo ary tena mila mamokatra tsika ary ny mampome amin'le mpitondra fanjakana ny andro tokony ny akamaroany voaka malagasy ange tantsahy ny politika ny mpitondra fanjakana zay olona mieritreritra hitondra zany tokony mitondra bebe kokoa makany amin'ny tontolo ambany vohatra zany misy message fa nipaka amin'izay hoe misy message zany ty hoe karazany manindry-paingotra kely any izy hoe inona moa ny asany loha amin'izay vary hybride zany ozy izy ane tsy mihinambary fa toujours huile d'élix ozy izy ary mety tsy vidy mihitsy aza ozy izy na ireo ministre reo izy olona avy any maro voay mahajanga ihany no nandefan'izay message zay tetatetatsiaritra zay de reo ihany koa ozy izy manao bazary amina supermarché avy amin'ny teny généraly iny ozy izy resaka ataotsika hoe ohatrohatr'zay zay zany fantanindra sy fomba fijerin'ny olona fa ny tena danger araka ny teneninao teo any am'le resaka tany sy ny fambolena eto amintsika mihitsy satria rehefa zavaty efa nisy fotoana na ny tany teknisianna ihany koa fa animba ny tanytsika eto Madagasikara izy io ry hybride zany animba ny tany sy ny vokatra eto Madagasikara satria araky ny teneninao teo ny vahiny zao efa miroso amin'ny ataotsika hoe fampiasana bio zany hoe efa ialany tsy kelikely zany zay ataotsika hoe zavatra simika na sinisisa zay ialana amin'le hoe ary io mety misy fiantraikany ihany koa amina resaka fahasalamana mety isy fiantraikany ihany koa zany ny vokatra tsy de tena hoe bio zany raha de hoaninao matetika misy fiantraikany amina resaka fahasalamana raha indrindrandrindra ho an'ny olona marefo na ataotsika hoe diabetika izy ohatra na mety tsy haiko za tsy hoe mpitsabo fa mety misy ifandraisany ihany koa zay lafiny zavatra zay nampidirinao moa le resaka hoe omena sehatra ny teknisianina mety ohatrotrotry ny ahoana ny mety hahafahantsika manome an'izay sehatra zay ny mpitondra efa nandefa sosikevitra tsika hoe aleo au moins atao tracteur omena ny tantsaly izy ahafahana mamokatra zay sosikevitra rehetra neka tsy misy miaino ny atsika tanyrazanao imbonany ty na miaino na tsy miaino le mpitondra fanjakana anjarany zany fa anjaratsika koa zany no mampafantatra hoe zay olona rehetrarehetra mieritreritra hitondra nyty Madagasikara ty raha pitso raha fakapitso de misy politika sahala am'izao zany tokony atao sy iverenako amin'le hoe mila mitodika bebe kokoa eny amin'ny tontolo ambany vohatra ny politika atsika raha ohatra tena tiana androso ty Madagasikara ty le mpitondra fanjakana manko miresaka hoe tsika ho mpamatsy ny océan Indiana sy Afrika amin'ny lafiny ara-sakafo tsika reto zara faminana tsika zao mividy vary 100 ozy hoe tsotrany masa mandatsa an'le malagasy ihany hoe zany any ka le firenetsika ary nge any anin'ny olona
tenany aniny olona nge le firenentsika omeny prix an'izao le filohantsika hoe ianao champion am tsy fanjarin-tsakafo ianao ny champion am'izao ny ara iandro rajoelona no adroadron'ny olona tsy olako zay anazy zay fa le Madagasikara mihitsy zany ny adroadronny avy any ivelan'ny sala am'izany nozy hoe tsy tokony ekena l izy ahoana ozy izy ianao no tokony hanomezana sehatra ny teknisianina malagasy zay hoe apio izy amin'ny lafiny ara-pitaovana apio izy amin'ny lafiny fiofanana ary tokony todika bebe kokoa tsika akoatran'le hoe fitodiana amin'ny tontolo ambanivohitra io resaka fampianarana io io ny lakile ny fampandrosoana ary tsika amin'ny lafiny fampianarana zany tokony hijerena le hoe le fitodiana bebe kokoa aty amin'le hoe enseignement technique raha zay ny azo fampiofanana arakasy raha zay ny sy ny professionnel zany raha zay ny hijerena tsy atao ambany zavatra ny hafa fa zay le izy afahantsika tena hoe miatrika ny fampandrosoana sy manodina an'ireo le arentsika eto ireo dia tokony ho zany le izy zany hoe investissement be mihitsy no tokony atao amin'io lafiny fampianarana io akoatran'ny hoe tontolo ambanivohitra sy ny karazany fa ny tena olana nge dia zao ampidiriny eto amintsika ty le vokatra tsy manjary rehetrarehetra avy any ivelany any ty dia lasa io no misy fetraka amin'ny bian'ny fahasalamantsika dia lasa ny hypertension zao enjana be fa tsy mifidy taona trony le izy nefitsika samy matahotra hôpitaly daholo angentsika rehetrarehetra inona moa ny atahorantsika hôpitaly le tsy fisimbola mihitsy le tsy fisimbola ny atahorana n'ilay hôpitaly satria aiza misy an'le iny moa hoe hôpitalim-bahoaka ozy izy tsy diran'le vany misy apoka ary tena zay tokoa le izy ny manambola tsy mitsabo tena eto fa ny any ivelany le malagasy tsy manambola tsy afaka mitsabo tena amin'ilay hôpitalytsika zany daholo zany le adihevitra mahakasika an'le izy fa raha tena omena sehatra ny teknisianina malagasy raha tena omena sehatra ny fanabeazana zany tena hoe anaovana investissement be tsy tokony zany délestage zany no problème tsika tsy tokony zany fahampiana ra-tsakafo zany noa problematsika eo anatin'le izy miresaka rano zao le namantsika teo avy any abetroka ireo ny resana very fotsiny ny anay ny rano izy izy aty zany zany hoe fototrafitrasa le olana eo le izy anefa dia zao ny olantsika zao dia hoe mandeha indray ny délestage tournante fa hoe tsy ampiny rano zany sy nohatran'izany nefa fantatry le mpitondra fanjakana ve 1 million de mètres cubes par seconde ange ny rano very any an-dranomasina eto amintsika eto ahoana ny tsy ahafahana mametraka politika zany amin'io lafiny angovo io mba ahafahana mamahany le olana ary raha mieritreritra mpandroso firenena koa tsika ny lafiny angovo tsy maintsy tena mila jerena io zao tsika nanovana mpimaso hoe na ena 200 ndray dia na ena 700 ny gazoaly satria le situation politique somary mafana ihany zany ao anatin'izay fa nga zany hitan'le vidim-bary tsy hitan'ny volany ange zany tsy hitan'ny sara-pitaterana ange zany ao anatin'le izy fa azo atao tsara nefa ny mampidina an'io amin'ny vidiny atrasany ny azy zany dia apetraka foana le fanontaniana inona ny olany mpitondra fanjakana tsy rorosoana amin'io le menaka mavesatra tsy miroro io kanefa ny olantsika amin'ireo le lazaina fa fournisseur jirama eo dia menaka mavesatra isika manana fa inona no tsy ampiasana n'izy tsy miala amin'le niteneninao teo ny azy ny apidi-bola ho azy ihany dia manodikodin-dresaka moa le ministre tokony andraikitra zany ministre ny énergie dia milaza hoe io mbola mila fototrafrasa be mbola mila lalana io mbola lizy koa amin'ny lafiny teknika marihitra be sy ny ohatran'izany toy izay tsy aza mifanabato eto tsika fa tsika ve nosy dia resaka lalana no ataonao olana tsy ampiasao ny renirano ampiasao ny renirano ampiasao ny ranomasina ahafahana mitatitra an'io fa aza ribiribena le malagasy raha resaka hoe marihatra loatra azafady alohantsika tsy mifandehibeby raha tsy diso ny fitadidiako tamin'ny 2016 ange hoe fananovana fanandramana tetsy Amandroseza ary mety tsara fa ny tena olana amin'le izy tsy azahoany reto le compagnie pétrolière anakefatra reto tombony sy le mpitondra fanjakana mety ho maty ny orinasa na Henri Fraise farafaratsy ny chiffre d'affaires sy ireo ilay orinasan'ny karana izay fournisseur ny jirama rehetrarehetra ireo aleo tena ataontsika mahitsy le resaka zany ny olan'ilay mpitondra fanjakana izy koa moa mahazo écolazy amin'le izy dia tsy ampiasaina nilay menaka mavesatra zay iananatsika satria manapaka ny finanany zareo zany sy zany io le tena olana io zany akoatran'le ampo politika distoerana zany moa efa satria raha fahitako aloha ampo ataontsika hoe ampo distoerana amina resaka politika ny tsy nanohizana an'le sahofika sy volobe satria hoe tetikasany era-jonary mampianina izy io zay akoatran'izay ampo politika resahanao zay misy resaka écolage nanahirana tao anatin'izy